Sehatry ny fahasalamana indray kosa no sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny pavion Ismaël etsy amin'ny toeram-pitsaboana Renitsy ny zaza etsy tsara lalàna. Nisy moa ny fanavaozana ireo toerana natao natokana andraisana ireo ankizy marary. Toy izao ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Nandritra ny 5 volana teo eo nanaovana ny fanavaozana ny pavion Ismaël etsy amin'ny hopitaly Renitsy ny zaza etsy tsara lalàna. Vokatry ny fiaraha-miasan'ity hopitaly mpanjakana ity sy ny fianakaviana Ismaël izay nomena ny anarana ny toerana ao amin'ny hopitaly no nahazoana izany fanavaozana izany. Raha ohatra ka misy zaza marary dia tsy saina ny vola amin'ny zaza marary fa zavatra nataona ito zany dia tena hoe zavatra natao tsara ho an'ny zazatsika marary. Araka ny jerenao réhabilité tanteraka ny pavion rehetra. Peinture intérieur extérieur rehetrarehetra travaux anatiny, plomberie sy climatisation, jardin, aire de jeu, fandrinana rehetrarehetra, kidoro rehetrarehetra zany. Ireo zaza voateraka ka hatramin'ny 14 taona no notsaboana eto amin'ny hopitaly Renitsy ny zaza eto tsara lalàna. Mahazaka zaza miisa 220 ny pavion vonavaozina raha amin'ny totaly 20 eo ny isan'ny fandrinana mandray zaza marary. Mbola tohizina fa tsy mijanona hatreo ny fanampian'ny fianakaviana Ismaël. Tia aloha ny atao satria mbola manana projet anankiray izay lehibe izay efa ho atao satria le pavion any ambadika any mbola potehina dodolo dia mbola misy bâtiment na 3 étages no atao any. Donc mbola zay zany tena aty foana no ataonay le pan efa mandeha amin'izao fotoan'izao izay ho atao miaraka amin'ny ankama. Anisan'ny aretina pahazony zaza izay ampidirina hopitaly matetika ny olana eo amin'ny tratra sy ny fahaseporana. Ireo ihany koa no mateti-pitranga eto amin'ny hopitaly. Nambaran'ny mpitsabo moa fa natao ho an'ny rehetra ny hopitaly mpanjakana ho an'ny Renitsy ny zaza. Hopitaly ny zaza zany ny tena marina dia noho izany zany atao hoe ny aretina momba ny zaza izay tsy mila fandidiana aloha no misy eto aminay no afaka raisinay an-tanana amin'izao fotoana izao. Fa raha ohatra mila fandidiana zany dia efa tsy mety, tsy afaka miditra aty aminay izay zany zao tsy misy. Ny fanavaozana ny hopitaly moa dia entina hatrany hanalefahana ny fahasairanan'ireo ray aman-dreny ihany koa an'ireo zaza marary mba ho toerana mendrika fifaliana no vatan'izy ireo.